Estera toko faharoa. Rehefa afaka izany ka efa nionona ny fahatezeran'ny Ahasuerosy mpanjaka dia nahatsiaro an'i Vasity sy izay efa nataony izy ary ny efa nitsarany azy. Hoy ireo zatoviny mpanjaka izay nanompo azy. Aoka hitadiavana zazavavy Virjiny tsara tarehy ny mpanjaka. Aoka ny mpanjaka hanendry olona any amin'ny farim-piadidiana rehetra manerana ny fanjakany. Dia aoka ireny hamory ny zazavavy Virjiny tsara tarehy rehetra ho eto Sosana, tanàna Mimanda, ho ao amin'ny tranom-behivavy izay eo ambany fifehezany Egay, hihonoka ny mpanjaka sady mpiambina ny vehivavy. Ary aoka omena azy ireo izay rehetra ilainy momba ny fiaingony. Koa izay zazavavy sitraky ny mpanjaka no aoka hanjaka hisolo an'i Vasity. Dia sitraky ny mpanjaka izany teny izany ka notanterahiny. Ary nisy jiosy iray tany Sosana, tanàna Mimanda. Mordekay no anarany. Zanak Jera, zanak Simei, zanak Kisi, avy amin'ny taranak Benjamina. Izy io dia baba avy tany Jerosalema, niaraka tamin'ireo babo izay noentina niaraka tamin'i Jekonia, mpanjakan'ny Joda, izay nobaboan'i Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilona. Izy no nitaizan'i Hadasa na i Estera, zanakavavin'i Rahalaindrainy. Tsy nanana ray sy reny intsony io zazavavy io, ary soa sady tsara tarehy izy. Rehefa maty ny rainy sy ny reniny, dia noraisin'i Mordekay ho zanany izy. Nondre ary ny tenin'ny mpanjaka sy ny lalànany ka voavory tany Sosana, tanàna Mimanda, ny zazavavy maro ho ao ambany fifehezany Egay, dia mba noentina ho ao an-tranon'ny mpanjaka koa Estera, ho ao ambany fifehezany Egay, mpiambina ny vehivavy. Nahafaly azy razazavavy ka nahita fity teo imasony. Nomeny aingana andrazazavavy ny zavatra rehetra nilainy ho fiaingona sy ny anjara aniny ary ny mpanompo vavy 7 izay voafantina omena azy avy tao amin'ny tranon'ny mpanjaka. Ary nafindrany ho ao amin'ny toerana tsara indrindra ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny mpanompo vaviny. Tsy mbola nilaza ny firenena na ny fianakaviana nefa Estera, satria namepetra azy i Mordekay mba tsy hilaza izany. Nitsangatsangana isan'andro teo anoloan'ny kianjan'ny tranom-behivavy i Mordekay mba ahafantarany izay momba an'i Estera sy izay manjoa azy. Dia tonga ny fotoana hidiran'ny tovovavy tsirairay tany amin'ny Ahasuerosy mpanjaka. Rehefa tapitra ny 12 volana voatendry ny lalàna ho amin'ny fomba fiomanan'ny vehivavy, ka tapitra tamin'izay ny fotoana hiaingony. 9 bolana tamin'ny diloilo nisy miora ary 9 bolana tamin'ny zava-manitra sy ny zavatra hafa hiaingon'ny vehivavy. Koa rehefa hiditra ho ao amin'ny mpanjaka ny zatovovavy tamin'izany, dia nomena azy izay rehetra nilainy ka noentiny avy tao amin'ny tranom-behivavy ho ao amin'ny tranon'ny mpanjaka. Tamin'ny hariva izy no niditra ary noho ny maraina izy dia niverina ho ao amin'ny trano faharoa nitoeran'ny vehivavy izay ambany fifehezan'ny Sasegaza, hihonokan'ny mpanjaka, mpiambina ny vady-tsindrana. Tsy mba niverina tao amin'ny mpanjaka intsony izy raha tsy sitrapon'ny mpanjaka ka voatonona ny anarany. Rehefa tonga ny fotoana hidiran'i Estera ao amin'ny mpanjaka, dia Estera, ilay zanakavavin'i Abiela, rahalahy indrain'i Mordekay, izay nandray azy ho zanany vavy, dia tsy nila na inona inona izy, ankoatra izay notonon'ny Egay, tandapany mpanjaka sady mpitandrina ny vehivavy. Ary nahita fity teo imason'olona rehetra izay nijery azy Estera. Dia noentina ho ao amin'ny Ahasuerosy mpanjaka Estera, ho ao amin'ny tranon'ny fanjakana tamin'ny volana 10
na ny volana Tebeta tamin'ny taona 7 nanjakany. Tiany mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy hafa rehetra Estera, ka nahita fitia sy sitraka toy i masony mihoatra noho ny Virjina hafa rehetra. Nosatrohany ny satroboninahitry ny fanjakana izy, ka nampanjakainy hisolo an'i Vasty, ary nanao fanasana lehibe ho an'ny mpitondra sy ny mpanompony rehetra ny mpanjaka. Fanasany Estera izany. Nanendro andro fitsaharana ho an'ny fari-piadidiana rehetra ao amin'ny fanjakana izy, sady nanome fanomezana araka ny fanomen'ny mpanjaka. Rehefa novoriana fanindroany ireo Virjiny, dia nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka i Mordekay. Tsy mbola nilaza izay fianakaviany na izay firenena anefa i Estera, arak'ilay nameperan'i Mordekay azy ihany. Fa ny tenin'i Mordekay dia nankatoavin'i Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany. Tamin'izany andro izany, raha nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka i Mordekay, dia Tesy Bigitana sy Tarsesy roalahy tamin'ireo ihonokany mpanjaka, sady mpiambina teo am-baravarana, ka nitady hamono an'i Ahasuerosy mpanjaka. Tonga fantatry Mordekay izany, ka nambarany tamin'i Estera vandin'ny mpanjaka. Dia nambarany Estera tamin'ny mpanjaka, tamin'ny anaran'i Mordekay izany. Rehefa noadiadiany izany zavatra izany, dia hita fa marina, ka nahantona tamin'ny azy izy roalahy. Nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany.